atolotry ny radio plus ho anareo amin'ity herinandro ity. Andolo-potsy. Tantara mitohy nosoratan'ny Rado Andrianiaina. Rionamelona ny tantara, Ramsy Tantanta, Iazarandry, Rindry Rajaofery, niaraka tamin'ny Ravaka Antsanyondy. Nandray feo, Sitraka Lovarilala, Ndana Tontosa, Iazarandry. Andro faefatra. Dia misaotra betsaka ry zay tena faly fa tonga ty amiko ihany ny zanako. Andao aloha ifandomby kely mihitsy ka. Tsy mampaninona mihitsy raha izay no mba mahafinaritra anao patroa. Ary nakaiza ny namase? Tsy dia salamy tovo tonga dia narary izy vao vita ny mission nataonaiko. Tsy nazaka rivotra sy atsika zaniko. Tena mety izay mihitsy ngambe. Mafy ange ny asa natao tany monsieur parany. Saingy vita soma tsara ihany moa zany le iziko. Fa tena vitanareo olona amina tsakasa andavan-daolo zavatra nolazaiko. Mahazo mandry ivony vato ianao fa milamina tsara daholo koa na niany ary. Tsy misy atahorana. Raha zany aza dia aleo fa pikeno ny karamanareo sady ho mariky ny fifaliako. Tena misaotra betsaka monsieur parany. Tena be dia be ty fa tsy kelika. Tsy isy fisaorany fa zao mba hampinareo olona kosa amin'ny fandevinana ny razana ny ampasan-drazako. Ve tsy olana raha izany foana patro mafatra-po be tahaka izao ve ianao dia tsy ho ampinay Drais. Tova, olo ty raha tova. Dera ihany lesy ty. Ao tsara ve lahy? Vetery. Efa mba manahoana zay ny fahasalaman'ny laka? Mbola reraka. Ka zao lesy tokony mamonjy dokotera lahy. Ok zao fa lesy tambavy ihany ny sotroko. Tsy mety lesy zany raha to fa aleo mamonjy dokotera. Tinge ny vola efa hany amin'ny lany vola. Efa ty ny anjarany lahy. Dalareo anaty zany ty no atondehako aty amin'ny lany sady hijery ny fahasalaman'ny lahy. Dia nampiny monsieur parany ray hetsy ariary avy ny anjarantsika sy lahy ho karama. Kosa misaotra azy lesy. Zay lesy fa dia mahazo fahasalamana ary. Andeha ody aloha fa mbola tsy nipotra tany an-trano mihitsy mantsy za io. Sasamy andro ao zay noro. Eny lesy misaotra mitsidika. Fa makanesy lahy ny dokotera dia efa miteny an'lahy zay. Teo lesy zany. Aza variana amin'io tambavy ny lahy io. Eny. Iza koa reto miantso areto. Ary mety hitovy angambo ty. Laloha atsoina fa efa antso tsy voaray be dia be ka ny tatoko. Allo, Tiera? Izany lesy tia. Ahoana ty? Mba mandalova ty amin'ny tanàna aloha elahy fa misy resaka tiako atao zay ny tena netsoloa. Zany indrindra letsy. Antso maninona fa ho avy ary fa inona koa ary ny lan'le ry
Roatra ny efa salama ngeny ny fahainoko ny feona rehetra amin'ny telefonina teo e. Rehefa tsy maintsy mandalo any amin'le ria zany. Fa manao onona zany e? Tena mbola tsy salama lesy fa somary reradreraka. Ay, mahafangely tiany mahazo ahy. Fa maninona? Ka tsy apatoriany le vavy antitra mihitsy aho. Maninona? Tsy apatoriany mihitsy aho a. Vavy antitra izy zany e? Fa le ramatoa antitra miakanjo fotsy mirebarebe le nitantarainy lahy tamiko. Zany a? Dia ahoana le tiany fisehony amin'ny laka? Mipetraka eo atongo-pandriana eo foana izy e. Isaky ny amin'ny 12 alina ny fiaviany. De miresaka amin'ny lavy ve izy zany sa? Eno a. Averena amin'ny toerana nandevenana azy ny razana nalaintsika fa mivezivezy ny fanahany maty. Nofo ratsy angamba zany alina zany ka. Tsy nofo letsy a. Tena zava-misy hita amin'ny masoko sy reniny sofiko zany. De inona ary zany ny hevitra hitan'ny lafa mety amin'izany e? Tena aleo le tsy averina any amin'ny toerana ny razana. Tray. Tsy lasa raha izany a. Okila amin'ny maratova. Tsy membokevitra amin'ny lahy zany a. Rahatera. Inona? Tena ho faty ange ahy. Ka tsy lasa zany hevitra ela zany e. Aiza tsony ny everenana any antolo-potsy. Sady ny vola azy efa laniko ny vidanana tany daholoko. Rahatera. Inona? De vitan'ny lahy zany nijery ny fijaliako eto. Eny marina fa mampalahelo la fa raha izany aloha tsy lasa e. Aleo mikarika hevitra hafa raha izany. Indray. Rinona ty malasa saina anao? Zany ho ary no fa ohatry ny mandinika ny tsy fahasalamany tova. Fa maninona? Ka izy ingeny niaraka tamiko tany Antolo-potsy. Ny asa zany mibe indrindrako. Fa ahoana e? Mba vonjeo rery noro fa mivaky any izy saiko e. Fa maninona? Efa tena mahi kely mihitsy le rio. Fa ohatry ny ahoana no fisehon'le aretina? Ka tena tsy haiko mazava zay anazavana azy aminao e. Malaiko homana fotsiny izy de zay. De milaza fa mahita an'izany ramatoa antitra be zany hony. Manaraka azy foana hono ramatoa io na amin'ny alina ary. Toerana masidolo sady tsy azo hitako tsapo anangery de ry nalehanareo iny. Indrindra moa fa amin'ny nandevenana ny zanaky monsieur Parany iny. De naninona nefa ianao tsy nilaza an'izany tamiko ka. Efa nandraranao mafy moa. Saingy ianao mafy lo velona tsy azo miferana de zao ny vokany. Tsy hitako izay hevitra atao amin'le ry raha izany ka. Tena vako ny lohako. Tsy maintsy miverina any Ambalabe nareo e. Any no misy fanafody mahasitrana an'izany. De mbola tsy tara moa zany. Aza miteniteny foana ary noro a. Iverina any hoe. Za mahazo azy zany ohatry ny tao tsy mety mikipy mihitsy ny masoko de tsy mety mahita toro mihitsy anefa
ifamboromba ifolo alina zao. Aleo aloha ifoana sigaraka. Dia ka rivotrivotra kely fa ohatrany mafana be koa nge za zany. Je fa izy ry mitakoko ery ambavady ry zany. Andraso hoe orikala kely fa inona ny ataonao eo? Tera, firy ny mahazo anao e? Fa izy ty tovovavy ty ry nora. Tovovavy aiza? Io e. Ohatry fa lasa izy teo. Midira ty an-trano ianao ka? Nisy tovovavy iny teo e. Tena hitako maso zao mihitsy ry nora. Matoriry Tera. Fa lasa izy ary izy teo. Olona zao ny hitako teoko. Tovovavy kely iny. Ohatry ny hafahafa zany ka. Idiko ty varavarany Tera fa tsitra anao ka? Andraso aloha hiditra ka. Ahoana no avelanao aty a? Ka midira inga anao fa mahatsiravina. Fa izy ary le tovovavy teo e. Midira. Ianao mihitsy nefa ty atony angamba dia manofy. Nisy teo ka. Alao fa hiditra e. Rina ry teo. Andolo-potsy. Tantara mitohy nosoratan'ny Rado Andrianiaina. Rinambelona ny tantara, Ramsy Tantanta, Iazalandry, Rindra Rajaofera, niaraka tamin'ny Ravaka Antsanondy. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nanatontosa, Iajaravi. Mbola hitohy.